Ara-pahamehana ny fanatanterahana ny fampihavana-pirenena araka ny hevitry ny Révérend André Arnald John Andriamanampy filohan'ny AMF 3FM miantso ny fandraisana andraikitry ny filoham-pirenena ny tena nandritra izany fanaovan'ny fanambarana izany. Ta teoriana dia maniditra koa ny FFKM rehefa moa dia neritreretantsika fa nanjary nangina ary za faly rehefa nisy zavatra teny vato ary mbola nanamafy tao anatin'ny CRN zay irahany mivory tatoato fa hoe atao zay atao niteraka CNR ka zay zavatra zay dia heverika fa manana didy zao moa de faly mandre tamin'ny alalany FFM fa hirosondray izy ireo rehefa de afaka ray volana ndray no zavatra savia halefa manao mission reo olona ao anatin'ny FFM amiko zany tsy fantatro ina ny antony ny fisamorana dia atao isan'andro eto alefa ny fisamorana rakoto rabe rasoa nefa fahitako azy akilandray de hoe hampihavanana amikoa manana didy ko saho mampahatsiaro atsika malagasy fa malagasy alohantsika alohan'ny maha betsileo na merina na tanindrana indrindraindrindra am'izao vanim-potoana zay sahirana atsika menakavya noho ny fahatrana eto amin'ny firenena amiko kosa dia matahatra koa satria ny karana dio mangorotany io ny raharahany zao ahoana moa ny fomba atongavany am'izany de fantatsika fa mendrika fa makafakana hoe maninona ny olona no hanometany ary mandeha zany resaka fa afaka folo taona dia ho lasany karana Tananarivo indrindra amin'ny faritra misy tanimbary sy namandreny amiko zany de tsy mety amiko zany ka raha ohatra ka mety re dia mangataka io no atao haingana de haingana fampihavana-pirenena ka tsy asina sasiny hoe zao ny fomba anaovana azy na zao no anaovana azy fa kosa miangavy any président zay mitondra am'izao fotoana zao mba hanafaingana ny zavatra nambarany dia ny fihavanam-pirenena